dia misy koa ny code noir ao anatin'ny constitution ny état religieux dia ny code noir dia zao azo atao nina moa zany mametsaka ny olona arakaraky ny ina moa zany loko volokoditra ny karazana. Ny code noir dia fantatrareo fa ny maintoditra zany ambany firazanana mihoatra amin'ny vazaha. C'est le code noir. Eo amin'io cathédrale le ao Paris io tao no namorona ny ina moa zany nanomboana ny code noir nentina ny zanatany isan'andevo ilazana fa ny maintoditra dia inférieur, race inférieure. Code noir. Nefa io anatin'ny le code théodosien ny état ina moa zany religieux. Anay zany nenay dia mazava hoe ny tatitra sahala amin'ireny dia ny lojika dia misy fanapahan-kevitra tokony raisina amin'izay olona voakasika ny tatitra sahala amin'ireny. Tsara nanaovana an'ilay tatitra ary polisianay mihitsy ny anaovana tatitra sahala amin'ireny matetitetika isaky ny vita ny exercice budgétaire anankiray. Dia ho anay zany natao ilay tatitra dia nenay mazava hoe misy fanapahan-kevitra zany tokony raisina ho amin'izay olona voakasika rehetra ao anatin'ilay tatitra natao satria manahirana ihany kosa ny mieritreritra hoe zao ny fahantrahan'ny firenena nefa etsakilany zany tsika dia mahita hoe ministera anankiray dia misy fiara efajato mahery tsy hita kokoka fotsontsoko zao ny tsenam-barim-panjakana dia afaka anaovana izay tiana atao mba hampatanjaka ny fitondram-panjakana teo aloha zany. Dia manay zany zay dia mametraka hoe itsika atao anatin'ity fitondràna fanavozan'ity dia mila mijoro zany tsika ary mila manasazy le olona rehetrarehetra voakasika ny tatitra nataony cour de compte mba tsy hojanona ho resaka ho tatitra fotsiny zany le izy sanatria efa misy fanapahan-kevitra mazava tsara tokony ho raisina. Tantandalana zany dia sy mifidy tavan'olo ary tena tokony irosona amin'izay mankahery ny filoha Mikael ao mba ho sandray andraikitra satria raha ohatra ka izay firongon-drajoelina ihany no ho enjeha asika eto dia tena ohatrany hoe valifaty politika eny ataonsika fa tena na iza ka misy dossier dia tokony ho foazina aby satria aza digny fa misy olona ne sy napetraka teto amin'ity firenena ity fa nandofitra tagny ivelany dia rehefa tonga ve zany olona regny dia efa madio zany hoe milefa zany dia rehefa vita ny exil politika dia madio ve zany le olona sao mba tokony ampitoviana ka anokafana fanadiadiana aby satria le fanokafana fanadiadiana sy midika hoe meloka le olo fa mifanohitra amin'izay koa zangambany mbola azo agnasarana azy vao may ampadio le olona le izy raha tena sinanao le olo satria ny rehetrarehetra tonga avy agny dia iaho madio aleo kosa mba sy atao an'izany aleo ny fisarana mba hisangana mba hiasa aoka zany mba sy izanona amina resaka fanehoana tarehy marika fotsiny le izy fa lasa mivadika favoritisme sy populisme fa aoka tena hoe mba tena ho atao antondraha mihitsy mba hiara hiasa ny ministry ny serasera ny primature ny ministry ny justice ny ministry ny vola dia mba asina tatitra isambolana farafaharasina 3811 milliards voadikodiny iny dia zao no efa voaverina amin'ny kitapom-bolam-panjakana reto koa ny fitaovam-panjakana voadikodina ka lasa nampiasaina ary lasa natao an'izao ary le olona nanao azy sy nagnodikodina azy koa leo mba ho saraina amin'izay dia mba ho fantatry ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe raha ihanona nagnodina oantra an'izao satria le agnarina ne maro ihany ny fantapantatry ny olona dia zay mba madio tanteraka kosa aleo mba diovina dia mba miangavy ny fisarana ministry ny justice mba hizoratra amin'ny farany toy ny any anjehana any Ravatomanga an'ireo efa migadra ry ministry ny fitaterana teo aloha ry ministry ny fampianarana teo aloha regny zao dia fantapoko fantapirenena ny mampigadra anazy ry Narakotomanga fa leo le izy ho atao ho an'ny rehetrarehetra fa sy hoe ho an'izay olona fahavalo politika asika aoka mba sy ho afangaro ny concertation nationale sy ny réconciliation nationale. Concertation dia fitadiavana lalana hampandrosona ny Madagasikara hiaingany Madagasikara amina teboka ray vaovao fa sy hoe rehefa vita ny réconciliation nationale dia sy azo enje sisinizanizy azo enjehana sony aleo kosa mba sy afangaro antran'izany fa lasa mampirisika ny olona hagnano rasindray atao anaty fanavaozana dia rehefa tapitra le fanavaozana dia ilefa le olona dia rehefa miverina avy agny izy dia lasa madio rehefa ohatra hoe mandalo mandaraina filoham-pirenena aorianany fanavaozana fotsiny dia miverina le olona lasa madio be zany. Ny réconciliation nationale koa zany sy midika hoe sy maty manota fa aleo ho fongorona miaraka Andriamatoa PRRM Andriamatoa PM
ny zay nanao rasy rehetra teto ty fireneny ty ka nilefa tagny velana anoka fanadiadiana aby. Tsy andeferana io fa raha mamoaka an'izay conclusion ny ankety dia foanany ny concours iny dia leo iny miverina izay. Dia fa manao hoe isaka zany zahay io ampisehoana amintsika malagasy hoe miady zahay amin'ny resaka kolikoly dia mba azahoana zay fifampitokisana zay tsy kelikely zay tsy manantena mihitsy ampitokisany gasy rapitso dia rapitso na andohany ary tsy manome tsiny gasy raha tsy matoky anay satria fa lalina loatra ilay corruption teo dia ho hitanareo fa zahay tsy ananana havana io na namana izy io alefanay foana io ho hitany gasy hoe zahay sarobidy ny ariary zay ahodina dia sarobidy iny dia efa mandeha ao koa ny ankety mikasika an'ilay concours amin'ny magistrat manaraka manko nareo am'le izy rehefa misy olona efatra placé sous mandat de dépôt amin'izy iny mivarotra sujet zay mbola mivarotra sujet fotsiny zay fa mbola mandeha ao koa ny ankety mikasika an'le ina moa le valiny. Mazava ho azy fa ny kristianina no maronisa satria inona ny maronisa amin'ny Madagasikara, ny maronisa Madagasikara dia mibady foana ka ninona référendum moto dia tsy maintsy mibady ny maronisa ery be koveta ny maronisa dia ny kristianina ny inona moa zany maronisa inona moa mahatonga ny kristianina maronisa efa mazava fa arakaraky ny mabady ny firenena anankiray sy ny olona anankiray no mampifonsa anazy ny fivavahana. Zay zavatra misy étude scientifique no mampiseho an'izay fa raha am'izao amin'ny 2025 zao dia mbola inona moa zany mitovy amin'ny tamin'ny moyen âge zany Madagasikara hiverina zany hoe zany ny olany gasana n'izao fotoana zao ny olana rano ny olana fantrahana aloha ndraiky tsy randra io fa ny ametraka ny imposer ny fivavahana kristianina zay no tandro-drala ka inona moa ahoana moa ny azavako an'izany satria tena taitra loatra zany tamin'ny alina nahazo an'ity zavatra ty dia tsy tatrony loasy vodiny fa dia inona moa zany hiverina any amin'ny moyen âge tamin'ny androny nisy empereur Constantin nanoratra ny baiboly iny tao amin'ny concile de Nicée dia taorina ny empereur Constantin tany Roma romanina empereur romanina dia nisy am'izay ny fanaovana ny code théodosien le code théodosien dia ino zany ny empereur Théodose nanao an'le izy dia ny fametrahana ny kristianisme au religion d'état azavaiko fotsiny mikasika ny zavatra zay fa zavatra tsapanareo zany hoe zany tany amin'ny zavatra ampiasain-dralahy zany dia le code théodosien zany zavatra tany amin'ny moyen âge tany amin'ny 438 après l'ère de notre ère satria ohatra miteny hoe après Jésus-Christ dia interprété ny sasany ndray hoe satria zao ka raha jerenareo izy amin'ny firenena amin'izao fotoana zao inona moa zany tsy laïque izy amin'ny firenena tsy laïque amin'izao fotoana zao amin'izao 21e siècle zao dia jereo amin'ny 4 fa ny firenena mandroso rehetrretra ny firenena inona moa zany mivoatra izy moa ny libre démocrate sy miroso amin'ny resaka scientifique sy ny fahalalana reny efa nanala ny inona moa zany ny religion d'état daholo fa laïque daholo reny firenena mangamanga reny va tsy atao religion reny ny occident rehetra zany ny vazaha rehetra zany laïque daholo iza no firenena country with state religions iza no firenena amin'izao fotoana zao no manao an'le inona moa zany tsy laïque le manana religion d'état dia le firenena slamo intégriste zany reny sady sectaire hitanao ahatra tamin'ny Israel Egypte ity zao Maroc sy Tunisie sy rehetrarehetra amin'ny Afrique du Nord iny dia hatraty amin'ny Afghanistan fantatry hoe Afghanistan fa tena intégriste amin'ny tony firenena tony zany miasa ny loi religieuse ohatrany hoe charia dia raha tsika raha mahita le vehivavy inona moa zany misaingy dia lapideny na ankalamanjana
mivoale ny famo rehetra de amitsika zany raha mijery amin'ny fomba fijery kristiana tsika de tretsika hoe tena araka eka beranga tanavo beranga efa tamin'ny andro zao efa fandrosono zao de maninona ny zao ny vehivavy de izany no mitsanga raha vao état islamique tsika raha vao état islamique raha vao état religieux tsika de zany mitsanga loi de l'église fa raha fomba fijery nareo kristiana mijery ny zareo reo de olona tena arkaïque olona mbola taraiky be zany le olona amreny état manao manana tsy l'état tsy laïque regny hoe tanavo be raha ohatra ka tsika mijery ohatra any Afghanistan tsy manana droit mandeha ampianarana ny vehivavy ny ankizy vavy zany tsy mahazo mianatra ny ohatra zany koa ny droit de vote tsy natra rehetra be de be ny ao anatinao natra ty amin'ny Israël tiara amin'ny raha le ina mo intégriste de raha kristiana no mijery ny zalahy reo de ohatranao tena taraiky be tena sarony koa zany nefa de izay no aplikana Madagasikara fa amin'ny fomba kristiana tsy manana liberté tsony de penser tsy manana liberté tsony hoe afaka mieritreritra akoatrany baiboly napetraka de raha jerentsika am'izao zany Madagasikara efa mahantra belona tsisy lalanazy tsy io tena taraiky be mihitsy de iverina any amin'ny moyen âge zay no zavatra hitranga de tsy mihinana reo raha ohatra hoe ampiasaina le code théodosien de ohatra hoe ohatra fotsy reo le philosophe Hypatie mathématicienne izy io tsy reny philosophe archaïque reny tamin'ny androny izy moa Platon, Socrate, Hegel reny fa izy zany efa mivoatra fa nametraka fotsiny izy hoe manana réflexion sur l'âme, sur la spiritualité de tamin'ny fotoana io de misamborony kristiana satria manana fomba fijery tsy mitovy amin'ny kristiana de no samborony-dralahy izy moa reny samotra anazy teto assassiné par des chrétiens fanatiques en 400 anna samborony-dralahy de nitaritiny-dralahy any Ankianja ity raha matoty satria manana fomba fijery ohatra anay zany sao zany defa tsy maintsy doran-drareo vela zany zao raha mbola tsy ny légal ara ny fanenjehana ny tsy kristiana de rehefa omena ny zavatra zay de zay de ino moa zany avy lakon-dralahy de ino moa zany nitsondrondrombo-lahy antsy de nidoran-dralahy Ankianja ity raha matoty philosophe io itany feta amin'ny moyen âge ka le code théodosien ho ampiasaina am'izay ino moa zany religieux zay de zay de inona moa zany zavatra hitsanga am'zany état religieux zany ny amin'ny état religieux dia fanapotehana ny zavatra rehetrrehetra zay mety atezin'Andriamanitra zay zavatra mety matezin'Andriamanitra ahoana moa ny ahafantarana ny hoe inona ny matezin'Andriamanitra de miainga avy amin'ny baiboly zalahy de izy no anatanteraka n'izay ino zany volonté n'Andriamanitra zay de zalahy mpitona fivavahana zany hoe zany ny fiangonana ny clergé ny inona moa zany zalahy le organigrama fiangonana zany no tompony lalàna no tompony fanjakana sy tompony ny hevitra tsisy mahazo saina akoatrany ao anaty baiboly tsy mahazo mieritreritra ninina de raha vao ohatra zany ka misy zavatra tsy tian'Andriamanitra araky fietreritra zalahy de tsy maintsy potehana de mazava ho azy zany moa zany fa inona moa zany ny fomban-drazana lazana fa manompo sampy reo de potehana daholo reo na ny doany potehana daholo ny fijoroana potehana daholo ary légal rehefa état religieux légal izy de zalahy zany no manana pouvoir unique pouvoir politique unique zany sady manana ny tsisy mahazo ina moa zany tsisy manana fomba fijery hafa akoatra ny baiboly sy ny fiangonana fa anatin'ny lalàna amin'ny constitution rehefa état religieux
dia ny fiangonana ihany no manana alalana. Raha jerenareo anatin'le programme andrala dia isy espion, misy mpanaramaso zany tsika zany aizany izy teo. Anao ny teolojia ihany moa zany fahamarinana raha tsy anatin'le fivavahana zany ianao zany dia tsy fanany marina. Dia tanao azavaina mazava anatin'ny ara-panorenana ny toerany fiangonana. Dia zany nahitako an'izy misy hoe espion. Fanaovana politika ony dia vocation fa tsy n'importe qui, fa tsy asa ho an'ny olona rehetra mpanaovana politika, vocation. Zany hoe zany misy olona nateraka ho mpanao politika, fa raha tsy nateraka ho mpanao politika zany dia tsy izy. Raha nianatra politika ianao, raha nianatra science po ianao, raha nianatra politologie ianao, raha nianatra inona moa zany mikasika ny politika na économiste anao ny ninona amin'zareo amin'ty état religieux ty, dia tsisy manana alalana ny hitondra firenena fa vocation, zany hoe avy amin'Andriamanitra zany ny fitondrana io anatin'ny pensasel andrala io. Dia aiza ho natako an'le soratra hoe misy espion. Feo ny filoham-pirenena, point de presse, favorina fivavahana sy ny politika. Misy mozy any fa tsy vitako tsy hitako eto hoe misy olona ao anatin'ny eglizy zany espion manara-maso zay zavatra ataonareo rehetra any anetranareo nareo manao dadarabe dia tonga avandrala any da azo rasamborona dia azo lagadraina na vonona satria légal zay manana droit zala ny zavatra zay. Rehefa ohatra tsy république, tsy république tsy Madagasikara, tsy république ohatra ny firenena mandroso rehetrarehetra reo, fa niverina ny amoy anazy tany amin'ny andron'ny Théodose. Dia ny fanampotehana ny temple rehetra zany na fisokona zany na douane zany ny rehetrarehetra ny zala fa hoe ina moa zany tsara materitra n'Andriamanitra dia ho potehana daholo. Dia tamin'ny andro ny Théodose, tamin'ny ina moa zany io 438 io ny philosophe rehetrarehetra dia dorana daholo ny bokony dia nigadraina dia sasany vonoina. Zay mitondra ina moa zany zay lazandry lafa hoe mpamosavy ony, zay manana fomba fisainana hafa zany ohatra hoe manao magie na astrologie mandinga ny kintana, olo mpanandro zany dia vonoina. Zay ny amin'le code théodosien. Dia nisy moa io le ramatoa io ny vononin-drala tao an-tsena. Dia nisy koa ny code noir ao anatin'ny constitution ny état religieux dia ny code noir. Ny code noir dia zao azo atao ina moa zany mametsaka ny olona arakaraky ny ina moa zany loko volokoditra ny karazana. Ny code noir dia fantatrareo fa ny maintoditra zany ambany firazanana mihoatra amin'ny vazaha. Zay le code noir. Eo amin'io cathédrale le ao Paris io tao no namoronana ny ina moa zany nanomboana ny code noir nentina ny zanatany isan'andevo, ilazana fa ny maintoditra dia inférieur, race inférieure, code noir. Nefa io anatin'ny le code théodosien ny état ina moa zany religieux. Dia inona koa misy teo potehana daholo zany temple rehetrarehetra. Dia raha ohatra ka manana fomba fijery ohatra nay zao zany hoe tsy mino ny Jesosy na tsy manaiky ny fisiny Jesosy, tsy mino ny fisiny Jesosy, mieritreritra zay fa ny baiboly dia tsy tenin'Andriamanitra, dia zay no antsoina hérésie. Ka raha vao ohatra zany ka miteny zavatra tsy firaraka amin'ny eglizy na ny eglizy ny anina dia gadraina dia vonoina tapahan-doha. Ohatra ny zalany teny hoe ny tany boribory sy ny tany mihodina amin'ny poisson tamin'ny andro Galilée sy Copernica, dia tapahan-doha zay milaza zavatra tsy mitovy amin'ny lazan'ny eglizy, satria anatin'ny baiboly dia ny masoandro no mandeha. Ka raha misy olona vaovao mathématicien ino za physicien milaza fa tsy masoandro hoe tsy mandeha fa le tany, zany hoe
helléniste tsy adiloko anarany fa en tout cas contraire ny géocentrique centrisme ny église de tapahany lany lohany de inona moa zany tam'izany fotoana zany no natonga nisy famonoana jios satria jios zany lazandra lafa hoe nefa i Peter i Paul nisy ila jios fa tsy raha andrala zany fa raha vao hoe lazandra lafa anaty baiboly io zany jios tsy nanome rano an Jesosy tamizy le sahirana iny Jesosy tsy nanome rano de vonondry laha daholo ny jios rehetraretra de ny école moa zany defa mazava ho azy zany fa ny école fa de tsy laika intsony ny école de ampianaro anatin'ny école ny baiboly ampianaro anatin'ny école de inona moa zany fomba fijery kristiana no apetraka amin'ny ankizy zany hoe zany no ampianarana ny ankizy any ampianarana zany de Adama sy Eva no fironan'ny inona olombelona tsisy tsony zany théorie de darwinisme zany évolution tsisy tsony zany théorie de Big Bang zany hoe ahoana ny création de l'univers fa ny ampianarana de Andriamanitra tamin'ny andro inona zany fafito fahenina no nideside hoe ty Adama sy Eva de aveo nalana ny terra tolazezana de iny nanaovana ny Eva zay zany no ampianarana ny ankizy any ampianarana zay le izy tena fitaka be vava nataony Mikael sy kenikenina ny FFKM reo de tsy raha mihitsy zay fanosona Madagasikara sy ialana fahasarana fa mamaky andrala de ny imposer amin'ny gasy ny fapahana kristianina de zay moa zany efa mazava ho azy moa zany za raha manokana raha vao mipetraka zavatra io de hoasoroko ny nationalité malagasy ana tsy hoany tsony satria vonoan'ny olona satria tsy antikrist de tena nareo de fa mijanona any koa lafa inao raha iny la zay le fomba fijery intolérant zay le fomba fijery intégriste hoe raha manana fomba fijery hafa la de mijanona any la tsisy mila lako fa ny anay Madagasikara io zay intolérance zay no ateraka io ary teraka famonon'olona isan-karazany io satria ny kristianina manana légitimité amin'ny état izy androba zay tsy mino kristianina zay manembatsembana ny fametrahana le fanjakana io candidat-panjakana tololo rehetra de isy ny fanapotehana ny fanenjehana zay ino manao fomban-drazana fanenjehana ny manao famadihana famanjehana rehetra ary raha le kristianina io manana droit anatin'ny constitution manana droit regny manapotika zay tsy kristianina de itsoka daholo zany ny ina moa zany ny islam ao de itsoka daholo zany ny tsy haiko na misy judaiste ao na ina favahana hafa ismaelian aikaikanina itsoka daholo satria zay tsy manaraka ny constitution dia ny kristianisme dia efa miomana fa tsy maintsy persécuté mitovy tamin'ny moyen âge misy intolérance misy ny inao zany sectarisme zay le izy ka de mbo fitaka tanteraka ny gasy hoe hitolo ianao anova zavatra kaiza lahy tsy miasa loha amin'ny économie sy ny fampianarana satrehetra zany fa ny andetika ny gasy ao anatin'ny fivavahana le taondralaka de zay zany sura daholo